Eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka kosa indray mbola isan'ny faritra maro olona voan'ny bilharziose ny eo amin'ny faritry Melaky sy ny faritry Sofia izay manana tahambony indrindra satria dia mihoatra ny 90 isanjato avokoa ireo olona mitondra izany. Jimmy Daniela no mitatitra ny vaovao. Ny 70 tamin'ireo ankizy miisa 100 nanaovana fitiliana ny aretina bilharziose tao amin'ny komina iray ao Port-Berger no voan'ity aretina ity. Izany hoe ny 70 isanjato zany dia voa avokoa. Ny fomba fiainana sy ny fahazaran'ny mponina matetika no tena mampirongotra ny aretina satria aretina azo avy amin'ny kankana misosoka amin'ny masokototra ny bilharziose ary ny fanaovana ny diky eny amoron-drano izay sasana ihany no miteraka azy. Bilharziose io zany anisan'ny aretina tena atao hoe endémique moa fiteny azy aty amin'ity district ty satria misy rano matsaborina fary maromaro aty dia eo zany no tena toerana itobian'ilay bilharzina ilay biby kely mitondran'ny bilharziose nefa dia io ny fiainan'ny olona aty ny ankizy amin'izao vakansy sao dia any anatin'ireny rano ireny foana maraina atoandro hariva dia sarosarotra ihany. Io zany tena mianaka be aty atao hoe bilharziose urinaire moa zany no tena misy aty satria bilharziose mizara hoe intestinal sy urinaire ary io le mahatonga ny ankizy pipi rà na mamanilino ny teny aty manao hématurie dia be dia be io satria nisy test voana atao vo tamin'ny taona lasa tamin'ny toerana anankiray commune ray zao tao amina natao tany amin'ny fianarana izy io teny amin'ny EPP tamin'ny zazazato dia nahitana 70 nahitana n'le positif tamin'le bilharziose zany d'après zany tena be dia be mihitsy le izy dia izy no traitement de masse natao fa ino fa satria io tsy hoe traitena tonga dia sitrana tsy miverina tsony satria rehefa mandeha any anaty rano indray le ankizy dia miverina indray le izy. Ankoatra ny bilharziose dia isan'ny aretina pahazon'ny mponina ao amin'ny distriktan'ny Borziny ihany koa ny aretin'ny lalandrivotra, ny areti-kibo rehefa fahavaratra, ny areti-koditra ho an'ny ankizy fa isan'ny mbola toerana ahitana trangana tazomoka na paludisme matetika sy maro ihany koa ao amin'ity distrika iray mandrafitra ny faritra Sofia faritany ny Mahajanga ity.